fitiavan'le afatsy any amin'ny vahoaka malagasy ray manontolo fa misokatra androany ny lisym-pifidianana zany mba hahafahana soratra ao anatin'izany lisym-pifidianana zany fa hahafahana ihany koa manamarina n'le lisym-pifidianana amin'ny fanalana zay olona maty zany sy ny olona ny findramonina rehetrarehetra mba hanana lisym-pifidianana maty tsika ary mba hoatitra miaraka amin'izay ihany koa ny fikarakarana fifidianana zay ataontsika. Ahoana marina moa raha te hisoratra anaranao anaty lisym-pifidianana? Voalohany aloha mila manana kara-panondro ianao. Raha mbola tsy manana dia mila mandeha manamboatra ny amin'ny birao-mpanjakana fanamboarana kara-panondro. Avy eo ianao makany amin'ny birao-pokotany satria any manoratra ny anarana sy mombamombanao anaty lisym-pifidianana. Ary manomboka amin'ny voalohan'ny volana febroary dia mandehana miverina ny fokotany ka jereo tsara so sanatria tsy ao akory na sanatria misy diso ny anarana. Dia aza diny koa mba manentana manodidina anao hoe afaka manova ny tantaram-pirenena nge ny fandraisana anjara amin'ny raharaham-pifidianana. Ny 2 Desambra ka hatramin'ny 1 Janoary ho avy izao no fe-potoana fisoratana anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana. Zaho anaty lisym-pifidianana ary ianao?